Miarabantsika tsy reavindray tadroa latsinainy fa efatra roapolo ny volana aogositra izao tonga mifandraisana ny mofinaina indray sika amin'ity maraina ity. Lohandirantsika amin'izany anefa dia vavakisika. Eto Andriamanitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria menan'izao maraina izao indray ahafahanay mandray ny teninao ary koa mankilaza anaranao. Amelany elokay mamondrafo aminay meteza ianao moko zavatsoa anay indray amin'izao maraina izao. Anaran'i Jesosy, amen. Mateny mofinainantsika androany dia manao fahatokiana tsy voahozongozona. Ilaina amin'ny salamo fa 1:2 manao hoe ary ny amiko dia manoa anay amin'ny fahitsiko ianao ka mampitoetra ahy ho anatrehanao mandrakizay. Amen. Eo amin'izay rehetra ataony eo amin'ny fiainana, ny tena kristiana dia miaina arak'izay iriny ahitany manodidina azy. Ny fahamarinana sy ny fahitsiana no mitaradalana azy. Tsy manao teti-dratsy izy ka tsy misy tokony hafeniny. Mety ho voakiana izy, mety ho zatoetra izy, nefa ao anatin'izany rehetra izany dia mamirapiratra tahaka ny volamena tsara ny fahatokiany izay tsy ho voahozongozona. Naman'izay rehetra mifandray aminy izy ary mpanasoa azy ireny. Matoky azy koa ny olona satria mendrim-pitokisana izy. Manamaivana ny fahasarana an'ireo rahalahy mantsy izy. Tsy mitady an'izay ampitomboana ny hareny amin'ny fanararaotana ny fahavoazan'ny namana izy, izay vidiny arajariny ihany no hivarotana amin'ny hafa. Ary raha misy tsy fahatomombanana ny entana midiny, dia lazainy ny vatana ampividy izany fa tsy hafeniny, na dia afaty antoka anazy azy ny fanaovana an'izany. Olona marina, mandeha amin'ny fahitsiana, ary ihany koa miezaka mitana ny fahamarinana. Tahaka an'izany ny ilain'Andriamanitra anao. Fantatry satana tsara nefa ny hery miasa mangina avy amin'ny fiainan'ny olona manana fahamendrena mafy orina tahaka an'izany ka miezaka mafy izy mba hanakana ny olona tsy hanana fiainana tahaka an'izany. Manatona azy ireo amin'ny fakapana izay maharerika izy ka indraindray mampanantena harena, indraindray mampanantena toerana ambony, indraindray mampanantena voninahitra arak'izao tontolo izao. Raha toy izy ireo miala amin'ny fitsipiky ny fahamarinana izay nolazaintsika teo. Dia mahomby tokoa izy amin'izany. Tsy ireo izay very harena no tandrindra-mondoza indrindra, fa ireo izay nahazo harem-behivava. Eny asaina mivavaka ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'ny fahoriana, kanefa ireo miaina ao anatin'ny harena ny tena mila mivavaka ireo mpanompon'Andriamanitra satria izy ireo ny tena tandrindra-mondoza izay tsy azo famonjena. Ny tena fivavahana dia tsy zavatra akandramandramana izany fa tena fanafahana ny Kristy, arahin'Andriamanitra maso ary ampamoahany ny tsirairay avy, dia izany toetra araka ny vokatry ny asany avy. Tsy ho ela dia ho reny tsy manao hoe mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako, ary ihany koa sika tsirairay avy izao dia ho zatoetra tokoa ny amin'ny toetra, ny amin'ny asa, ary ihany koa ny amin'ny faharitantsika hijoro amin'ny fahamarinana. Izany dia aoka hifahatra mandrakarivo sika amin'ny fanangolen'ny devoly sy izay mety rehetra manodidina antsika ka hijery mandrakarivo amin'ny Kristy izay tompony finoantsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay rehony amin'ny teninao izay noraisinay amin'ity maraina ity. Mangataka aminao Tompo mba hitoetra eto aminay mandrakariva ka aoka ny fanainao masina gairanay amin'ny lalana rehetra izay diavinay. Fahanay mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fahitsiana, ary ihany koa habanjina anao, hitory anao amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fiteny na fihetsika na ny fitondran-tena ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen.